Galatianina toko 4. Ary hoy izaho, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra aza, fa feheziny izay mpitondra sy mpitaizaza izy mandra-pahatonga ny fehitrandro voatendry ny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevozy ny abidim-pianarana izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirain'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganana anaka. Ary satria zanaka ianareo dia nirain'Andriamanitra ho atompontsika ny fanahin'ny zanany, miantso hoe Aba raio, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka. Ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Abidi-pianarany lalàna. Galatianina toko 4 ny 15 hatramin'ny 14. Kanefa tamin'izany fony mbola tsy nahalala an'Andriamanitra ianareo dia nanompo izay Andriamanitsy izy. Fa ankehitriny rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo nefa tsy izany fa izy no mahalala anareo, nahoana ianareo no dia miverina indray ho amin'ny abidim-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona nefa tianareo ho topoina indray? Andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho, fandrao dia nisasatra foana taminareo. Ry rahalahy, mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ahy ianareo, fa izaho kosa mba efa tonga tahaka anareo. Tsy naninona ahy akory ianareo, nefa fantatrareo fa noho ny fahalemen'ny nofo no nitoriako ny filazantsara taminareo tamin'ilay voalohany. Ary ny teo amin'ny nofoko izay tonga fahakapanahanareo dia tsy mba no hamavoinareo na ny lavinareo, fa nandray ahy tahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra ianareo, eny dia tahaka ny Kristy Jesosy aza. Ny lalàna no nanala ny fitahiana tokony ho an'ny Galatianina. Galatianina toko 4 ny 15 hatramin'ny 19. Ay zary ilay nataonareo ho fahasambarana, fa vavolombelonareo aho, fa raha azo natao na dia ny masonareo aza dia honesorinareo ka nomenareo ahy. Koa efa tonga fahavalinareo va aho satria milaza ny marina aminareo? Mazoto mila fity aminareo izy ireo nefa tsy araka ny mety, fa izy tahanidy anareo any ivelany mba hampazoto anareo hila fity aminy kosa. Fa tsara raha ilampitia amin'ny tsara mandrakariva na dia sendra tsy eo aminareo azaho. Tsy hafa miaraka ny lalàna sy ny fahasoavana. Galatianina toko 4 ny 15 hatramin'ny 1:30. Anaka, zay aharariko indray amin'ny fiterahana mandra-pahary ny Kristy ao anatinareo, engany eka ho tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanova ny feoko, fa misalasala aho ny aminareo. Milaza amiko, ianareo zay teo ambanin'ny lalàna, tsy renareo va ny lalàna, fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka 2 lahy, ny anankiray tamin'ny andevavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary zany dia azo atao fanoharana, fa izy 2 vavy ireo dia fanekena 2. Ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin'ny fahandevozana dia Hagara izany. Ary ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabia ka mifamaly amin'ny Jerusalema ankehitriny, fa andevo izy mba amin'ny zanany. Fa Jerusalema any ambony kosa izay renintsika dia tsy mba andevo. Fa voasoratra hoe mifalia raha momba izay tsy miteraka, miantsoa sy minanana ianao zay tsy mbola mihetsi-jaza, fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny any manambady. Isaia 4:15. Fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Kanefa tahaka ny tamin'izany andro zany, ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy, dia tahaka izany koa ankehitriny. Nefa ahoana no lazain'ny soratra masina? 2 io andevavy io sy ny zanany lahy,
fa ny zanaky ny andevo tsy hiray lova amin'ny zanaky ny tsy andevo. Genesis 1:20. Ary am'izany rahalahy, tsy zanaky andevavy sika fa zanaky ny tsy andevo.